Salama daholo androany isika dia ndao ara hanao tatitra ny fanambarana izay nataony Paolo Emilio nandritra ny herinandro lasa iny. Maromaro ireo fanambarana izay nataony Paolo Emilio tao amin'ny pejiny tao ka toterina amintsika ato anatin'ity video ity. Pamilohan'izay dia azo dinina manao commentaire ambanin'ity video ity mba fanamandravina ireny hevitra rehetra ireny resaka video manaraka eo. Azo dinina ihany koa ny milike ny video antsika ary tsarovy ny abonné amin'ny chaîne antsika mba fanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefiny amin'ny système tatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia favana dawary. Fantatsika tsara ary tsisy oviana amintsika i Paolo Emilio izay isan'ny olom-pirenena izay tia resaka mivantana sady mazava. Maro amintsika nefa ny tsy mahazaka an'izay resaka mivantana sady mazava izay ka misy amin'izy ireo no manome tsiny azy. Nefa dia tsara ny miresaka mazava sy mivantana mba hialana amin'ny fiatsaram-belatsy sy ny maro hafa. Ka noho izany dia ndao ara ho tanterana amintsika ny pitsopitsony amin'ny resaka izay nataony tao amin'ny pejiny tao nandritra ny herinandro izay. Toy izao manaraka izao ny fanambarana maromaro izay nataony tao amin'ny pejiny tao. Masina ny tany, masina ny fomba, masina ireo razamasina, masina ny fahendrena, masina ny fihavanana ary masina dia miorena tsara amin'ny tonombintana mahery ary voninahitra ho an'ireo fanahy ny fanomezan-kasina azy ireo. Ny fomadio tahaka ny ronono avy amin'ny omby no anazavana ny lalam-pahombiazana. Masina araka ny miorina trany eo anivon'ireo fahendrena ka izay ny tsofindrano ny kandida manaja ny hasin-drazana dia boriboritany voalohany. Paolo larana fahatelo tsara hasina ary tsara sodrano havako mijoroa amin'ny fahamarinana fa izay no anadahan'ireo manan-kasina eto anivon'izao tanànantsika izao. Kandidany vahoaka tsy dia manana zavatra firy ho zaraina izahay ankoatra ny fitiavana, ny finiavana hanasoan'ny vahoaka malagasy amin'ny boriboritany ilatsahanay. Boriboritany voalohany sy boriboritany fahatelo hanolotra tolo-dalana hamahana olana misy ho an'ny Madagasikara. Hanaramaso ny fampiasana ny volam-bahoaka hampatsiahy izay hadino, hanome sosikevitra ho amin'ny fandrosoana, hanohitra izay tsy mety, hanitsy izay mivilana, hanatevina izay mety. Ndao hifanampy iray hina ho amin'ny fiovana sy fanovana mba hanasoavana ny maro anisa. Mankasitraka anareo vahoaka sahady. Rapa manohana numero 3 ao amin'ny tana 1 trany. Grave be ny frappiny leriny sasany ho izy rehefa nilatsaka ho fidina vaomodikolona fa Zouk Paul kolona foana andavanandro. Rehefa vonina dia vonina. Aleo ny herin'ny tena no ampiasaina. Anatin'ny andro ray misy trangana fandrodanana trano, fandravana tany, fampiharana bitsarana hafahafa, fandroahana ny mpivarotra, ambodisotry, ankasina, andavamamba anaty hazo faharoa, ampatsakana tranga anankiroa. Tsy misy mpiary ny vahoaka nakaiza daholy ndolom-boafidy sy ndolom-boatendry. Raha ny amboa didy nanilika andraikitra ary tsy nanao izay nanandrify isika dia efa rodana ny trano, voarava ny tany, voaroka tsy lera amin'ny toerana ivarotany ny mpivarotra. Mitrotro ambavaka ho an'ireo kandida eto amin'ny boriboritany voalohany mba hanana fahasalamana sy tanjaka eo amin'ny ankatoko ny fampilezan-kevitra izao. Tsy mpifamavalo isika fa mpifaninana fotsiny ka aoka ho tandrovana ny fihavanana mahamalagasy antsika. Aoka mba tsy ho avy amintsika ny ampisarabazana ireo vahoaka efa reraky ny ady amin'ny fiainana. Isika ihany koa toa samby ny lakolako fa tia azy ireo. Izay manokana dia tsy mialonjafy, tsy miamboha didy, tsy manilika andraikitra ary manao izay manandrify. Ny tompon-tany indray no notoriana ady amin'ny polisy hampihororona ny vahoaka mba hangina ka hamela malalaka ny taniny. Tena mampalahelo. Mba miangavy anareo tompona andraikitra ambony re tompoko mba jereo ny gasy ho izy hatrany. Manohina ny fotanteraka tsy nisy fitaovana ireo olona, baoritra sy taratasy no nitsenany antsika miandrandra fiarovana sy fanavotana ny vahoaka. Aza matahotra fa tsy handraraka ilombiandoha izahay satria tsy mialonjafy, tsy miamboha didy, tsy manilika andraikitra ary manao izay manandrify. Tsy manana vola ho zaraina sy hividianana olona isika ary tsy manaiky ho vidiana ihany koa satria izany fomba ratsy izany no nahapotika ny firenena. Tsy maintsy ovaina ny toe-tsaina sy fanaovana politika ho an'ny Madagasikara raha te hiala anatin'ny fanandevozana sy fahantrana isika. Aleontsika olona vitsy izay vonina iova sy hanova, tsy mivady bely rano, tsy tia tena, tsy tia vola sy voninahitra fa tia vahoaka sy tanindrazana. Olona tsy mialonjafy, tsy miamboha didy, tsy manilika andraikitra ary manao izay manandrify
no ilain'ny vahoaka sy ny firenena. Isika indray no anaovana ady fangoroka zao. Samy manenjika asika daholy ireo kandida ny manana fahefana manapatra izany amin'ireo ekipa miaraka amiko ny avim-panohitra miteny fa iraky ny andaniny izaravato ny zahay fa nga fifidianana filoham-pirenena izy ity ka hisy fiodinana faharoa ka ho zaraina ny vato. Ny zavatra mahafaly anay zao dia efa misy zavatra hitambarany antoko roa milaza fa matanjaka ho an'i Madagasikara dia ny fanenjehana kandidaty tsy miankina. Mino aho fa mety hihavana ihany izy ireo any aorianany. Raha samy manao sy nahavita nge ianareo dia tsy ho sahan'ny latsaka izahay e. Manome herijika ny kandidaty tsy miankina ianareo miady lava ireo. Tsy mialonjafy isika. Afaka miara-miasa amin'izay vonina hanova ary hanavitra ny firenena. Araka izany dia tena hita tazana ary tsapa fa tena vonina tanteraka i kandida Paolo Emilio izay nirotsaka ho vidiana ho solombavam-bahoaka ao am-boriboritany voalohany ao amin'izao fotoana izao. Ka tsy izy ampihemitra azy mihitsy na ino kidona na ino kitranga ary tena vonina tanteraka izy no hiaro ny vahoaka sy ny taniny indrindra ireo vahoaka izay marefo sy manana olana amin'ny resaka tany izay. Iara-mahalala sy iara-mahita moa efa tsy vitsy ny vahoaka no mitaraina amin'ny tanin'izy ireo no voaroba sy voarava ka mivoaka ny didy izay fandroahana azy ireo ary maro ny migogogo sy mitomany manerana amin'ny Facebook mitalaho amin'ny hoe mba ampio re tompoko. Ka i Paolo dia tsy nisalasala fa avy hatrany dia nandray ireo rehetra izay nitaraina amin'izay voaravatany sy trano sy ny maro hafa izay. Ka tsy niandry holany izy voanandray andraikitra fa efa olona tia mandray andraikitra foana i Paolo Emilio araka ireny hitantsika ireny. Ary tena hita sy tsapa fa olona tia fihavanana sady tia tanindrazana ny lehilahy ary manaja ny hasin-drazana sy ny hasin'ny tanindrazana ihany koa. Ka izay no mahatonga ireo mpanao vaovao milaza sy miteny manao hoe aoka mba tsy ho fampilezan-kevitra fotsiny ireny ataon'ny Paolo Emilio ireny fa enganeka tena avy amin'ny fo ary tena izay tokoa ny zavatra tena misy marina ary izay ihany koa ny hetahetany sy ny faniriny eo an'ireo vahoaka. So dia mantsy manao kopakambava ny ankamaroan'ireo kandida ka rehefa mahazo vato na ihany koa rehefa lany tonga amin'ny toerana mahasombam-bahoaka io dia hadino ireo toky sy teny nomena tamin'ny vahoaka nandritra ny fampilezan-kevitra izay efa matetika hita moa izany raha ho an'i Madagasikara. Ny fanaovan'ny sasan'ny propagandy dia lasa toany propravandy izany hoe fampilezana lainga sy fitaka fotsiny ny ankamaroany ary izay no efa hita foana hatramin'izay. Rehefa lany dia tsy mety tenenina akory hoy ireo izay mpanara-baovao raha naneho ny heviny mahakasika ny firotsahany ireo kandida ho solombavam-bahoaka amin'ity fifidianana manaraka ity. Ireo rehetra ireo no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Manasantsika rehetra hanao komantaira ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravona ireny hevitra rehetra ireny naovantsika video manaraka eo. Manasantsika ihany koa ilaiky ny videontsika ary tsaroviny miabony amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misesy tao gasy. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.